dia enikajy boninahitra ny tenanay androany amin'ny fametrahana be ny tanàna Andriamatoa Élisée Ratsiraka zay te hafantsika ilay mandeha ihany koa tompolatsy. Fanisirafo satria voalohany aloha dia tompon'andraikitra ara-panjakana adidy mazefatra aminay no sahany eto ary ankasitrahana tanteraka. Eo ihany koa ny fametrahana ny ben'ny tanàna zay ataoko hoe maro ireo ministra mandeha amin'ny toerana sasany mitety fa ny anako mazava loatra fa anisany akaiky ny foko indrindra dia Tamatavy dia mazava loatra raha Tamatavy fidy. Eo ihany koa angamba ny fifandraisana amin'ny ben'ny tanàna ka moraranao Andriamatoa ben'ny tanàna ampandroso tsara Tamatavy araka ny voalazanao teo ary fantako fa hitsinjo ny fiarahamonina anao agnatin'izany raha jiaby zany ny firaisakina, ny fihavanana ary ny fagnajana ny mpiarahamonina ka dia te hafantsika indray mandeha ihany koa zay agnano raha tsara Tamatavy afantatsika fa sary mpiaro amin'ny Tamatavy aby olona jiaby eto ary zay zavatra zay ngamba dia manome hery anao amin'ny asa zay saninao zay tsy moramora ohatrany teneninao take igny satria mandalo fotoan-tsafitra ny firenena malagasy fa ny tanàntsika koa ndraikindraiky mba mahita fasahirana samy miezaka tsika jiaby manoloana zay tandrifantsika ampandroso anazy ka fantako fa nisy zavatra ihany efa nandroso teto taloha Tamatavy ohatra na resaka amin'ny fitantanana anazy raha tsy laza fotsiny zany ny impôt foncier informatisé nefa zao izy tsy informatisé tsony ngambany ny nazaontsika financement koa ny état civil informatisé zao ngambany efa tsy informatisé tsony agnatin'izany ihany koa ny fampidirana hetra zay sorako ny ataontsika hoe ny transporteur transitaire jiaby et ça de monsieur Gérard de Périgny parce que lorsqu'on avait mis la taxe au niveau du port à l'époque vous étiez une des personnes qui nous avait aidé pour ça et c'est l'une des premières recettes de la mairie de Tamatave aujourd'hui. Fa misy ihany koa ny tsy fahafahany magnano mihoatra zay ataony satria ny fahefagna moa tsy afaka mivalapatra antegna dia misaotra. Anisany ampandroso ny commune antsika ihany koa aza dino fa akaikinao ake zao za mahita monsieur Fenupierre zay trésorier ny commune urbaine ny Tamatavy à l'époque zay nafahantsika ny doubler voire tripler recette ny commune urbaine ny Tamatavy dia ankehitriny nefa ny zay recette zay dia mbola mitovy tamin'ny 2007 ka monsieur le maire ampela tagnanao ny fahefagna haiko anao fa mahay raha ary mahavita raha. Io ihany koa ny fikarakarana ny tanora satria zadiny fa Madagasikara maro tanora ary Tamatavy dia lim-pivoarana ny tanoran'ny Tomasy ekegna sa tsy ekegna. Ary ny tanoran'ny Tomasy fantatsika manana talenta magnano sport zadiny fa tsika namorona ny ASQ jusqu'à zao mbola izy champion de Madagascar. Atsika ihany koa nagnano fampirobogna ny athlétisme aketo Tamatavy maro ny ankizy nazo médaille d'or zao maro indrindra tamin'ny Jeux des Îles zaza ny karakaraintsika te Tamatavy teto dia navita fianarana satria sady nagnano athlétisme taloha no amentsika vola momba ny fianarana dia hatramin'izao izy mbola meilleur de Madagascar. Événement maventy indrindra nisy teto Madagascar satria Tananarivo misy foire internationale isan-taona satria taty zare nianatra an'iny foire iny fa zadino zay le mikarakara anazy io taty nianatra anazy tsika nagnano tamin'ny 2006 100 000 personnes 100 000 entrées rehantsika zay tompolasy tompovary raha isy fahitanao azy Andriamatoa maire ny fahafahantsika indray mandeha ihany koa nagnano foire internationale dia hoavy za agnapianao ho an'izay foire zay. Fa dia mirary soa sy fahombiazana antsika mianakavy ary na dia tsy mivolagna na dia tsy mizaka na dia tsy mandeha matetika miteny aketo dia agnaty fo agnaty saigna koa dia miaro lava ny tombontsoantsika mianakavy. Za zao mahita ny monsieur directeur ny SMMC aketo hoavy hiditra vola kely aminao koa satria niteneniko tsara ny orinasa anondrana vato io tsy maintsy mandalo akao nareo ary mametra vola ihany koa amin'ny commune urbaine ny Tamatavy.